fampandrosoana tsy maintsy miainga amin'ny tontolo iainana irano sotroma voalazanao fa ny fitsinjaram-pahefana tena izy miaraka amin'ny fitsinjarana ny teti-bolety miasa no anatanterahana ny tontolo velomana mampiadana ka tsy ampiovan'ny fomba fitondrana manontolo ve zany tena mampiova mihitsy ary izay foana no nyteneniko hoe efa eo amin'ny sampanandalanytsika izao ao amin'ny fanoratana tantara vaovao eto mihitsy zany mahazava-dehibe sy mahavesa-danja ny safidiny tsirairay zay ny mahazava-dehibe an'ity fifidianan'ity na atsika anao hoe nitota ihany no avadibadika dia mitota trano no avadibadika zao nivoaka ny 50 taona aoriana amin'ny fahaleovan-tena na atsika mivonona ary miaraka manoratra an'ilay tantara vaovao ary efa manana an'izay fahavonona zay tsy tokony anana tahotra ary mety mampatahotra tokoa satria mety ho sarotra ny fanarenana mandangy raha ataoko mihitsy hoe mamitaka zay milaza fa homoramora ny fanarenana ny fahampotehana zay iainantsika na amin'ny lafin'ny kolotsaina na ara-toekarena na mahamalagasy atsika eo amin'ny rafi-pitantanana rehetra sarotra ny manarina an'izay kanefany ho amanokana tao anatin'izay efa taona sy tapany tena hoe nanatonako ny malagasy tena nangila tsofina amin'ny etaetany nanantona sy ny aina niaraka taminy dia inoko tanteraka fa ny malagasy isika dia manana herim-po vahoaka tsy sarotra entina ny zavatra andrandraina dia ny hoe zay fahefa-pitondrana eo tena mba mitsinjo hitsinjo azo marina zay no andrandray nybe sy ny maro ary vahoaka mahery fo sika ao anatin'ny tolona rehetrarehetra sy ny ady amin'ny fahantrahana lalovana isan'andro san'andro ny ady amin'ny fiainana andavanandro dia mbola samy miatrika ny malagasy fa tsy hoe nanipy ny fiainany ho amin'ny hafa ny fahefa-pitondrana zay ho apetraky ny maitso dia fahefa-pitondrana tandalana zava-dehibe io satria ao anaty fiarahamonina iray isika raha tena mifototra avy any amin'ny vahoaka zany ilay fahefana azonao tokony tsy hisy ny tahotra tsy hisy tsony hoe rehefa tsy mitovy hevitra amiko dia fahavaloko fa ny hevitry ny maro mataka-davitra manarak'izay tsy maintsy fitondrana ara-pahaizana fa indrindrindrindra ara-pahendrena satria tsika dia tena mametraka hoe ny fanany maolona ao anatin'izay no ahitana lay fomba fitantanana tsy vitany hoe tandalana fa hitsinjovana indrindra ny hoe ny ara-drariny sy hitsiny na amin'ny fitrandrahana na amin'ny fizarana izay harena isaky ny faritra na amin'ny fitsimbinana ny hoe iza ny osa kokoa ary iza ny mila ampiana indrindrindrindra dia veriko fa zava-dehibe zay ahafahantsika miara-miombonantoka hoe hiatrika n'ilay fanatontoloana fa tsy sanatria izaka ohatran'ny zavatra iainantsika hatramin'izao dia mizaka ny fanatontoloana fampandrosoana tsy maintsy miainga amin'ny tontolo iainana ny rano fisotro madio no tena fahasalama ny tany mamokatra sy ny fahaizana manatsy azy mampanakare asy ny madagasikara